somary verenantsika kely ny setra ny fanabeazana ao anatin'ny fankalazana ny fahatelopolo taonany ny CEG akadikely miezaka hatrany moa ny filoamboninahitra komity mikarakara ao anatin'ny fitediavana mpiara-miombonanto ka ahafahana manitatra fotodrafitrasa toy ireo efitrano fianarana. Fanazavana. Omariana io fankalazana io dia efa nisy an'iny fiarahana misakafo ngezabe iny teo ny hivony zany fankalazana zany ary dia navitana vokatra zany. Io vokatra io ndray nefa de zao tsy maintsy ndray mbola hitadiavana fomba hafa entina tonga amin'ny fankalazana isy an'le Tsangambato ka dia zay fomba hafa zay zany de zao efa eo iny dia mitady ndray zany ny tena amin'ny hoe izy ndray ny afaka ifanimetanana ary izy ireo mpiara-miombonatoka dia nahita mpiara-miombonatoka maro ary efa nisy nijery teo amin'ny roa matelo teo zany ijery hoe amin'ny fomba ahoana ny afahantsika ametraka ndray zany fanatsarana eo anivon'ity CEG akadikely ity mba hatonga azy ho voamarika ara-dalàna fa navita ny asany izy nandritra ny telopolo taona io ny Tsangambato zay araky ny rahany rehetrarehetra avita azy eo dia rehefa aveo ndray atrehana ndray ny telopolo taona manaraka ny fotoana manaraka rehetrarehetra zay zany zavatra tena nisongadina tamin'io zavatra io ka dia efa efa nisy teto zany ireo zay natonona afaka ifanimetana na hiara-iombonantoka dia efa nisy maromaro no nijery tamindreny dia hitantsika eo fa ny zavatra azoko lazaina de zao vokatra zay le fiarahana mientana sy vokatra izay fiarahana amin'ny fanimetanana izay ary indrindrandrindra fandraisana andraikitra zay io moa de zao ny asa fampandrofona zany anjara ny be sy ny maro.